Finaritra ry Mpimalala, miarabantsika indray tratran'izao fotoana manokana izay notsika ny tenin'Andriamanitra izao. Ny pastora Rakotarimana Mpametsatsoa no miaraka amintsika eto amin'ity fandaharana izay notsika ny tenin'Andriamanitra ity vavakantsika. Andriamanitra izany an-danitra misaotra fanomenao izao fotoana inona ny teninao izay. Mitenena aminay Tompo amin'ity anio ity fa miaino izay mpanomponao. Anaran'i Jesosy, amen. Andinika aloha hevitra anankiray indray tsika androany izay nampitondraina ny lohateny hoe Jesosy vahaolana eo amin'ny asa fivelomana. Jesosy vahaolana eo amin'ny asa fivelomana. Andinika ny Luka 5, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1 isika. Luka 5, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1 indray tsika androany. Tantara anankiray izay nampahazahoan'i Jesosy amin'ny Petera hazan-drano be da be. Tantara izay nampahazahoan'i Jesosy amin'ny Petera hazan-drano be da be. Zay ilay lohateny eo. Araka ny mahazatra dia izao isitona lesona 5 indray tsika androany mahakasika an'ity tantara izay hitantsika eo amin'ny Luka 5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1 ity. Andeha tonga dia isitona lesona avy hatrany tsika. Lesona voalohany izay raisintsika dia izao eo amin'ny andininy 7. Ny Luka 5, andininy 7 dia izao no voalaza. Ary niditra tao an-tsambokely anankiray izay an'i Simona izy dia nangataka taminy mba hiataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo an-tsambokely izy ka nampianatra ny vahoaka. Raha fitentsika kely ny tantara dia izao, indray andro dia izao nandeha nivoaka ny trano ny mpianatra ry Petera zany mba handeha hiasa satria ny asany dia mpanarato. Mpanarato satria izay fidiram-bola ny tokantrano ka rehefa tsy mahazo trondro dia tsisy vola hoentina ao tokantrano zany, tsisy trondro amidy dia tsisy vola ny tokantrano. Dia tamin'ity fotoana ity dia izao nandeha nanarato izy, niaraka ny mahazatra moa rehefa manarato dia amin'ny alina manarato fa tsisy olona manarato amin'ny andro atoandro. Dia nandeha nanarato izy nandritra ny alina, nanarato tsy nahazo na dia iray ary mandraparain'ny andro. Rehefa tsy nahazo izy dia nanomboka nisasany ny aratony dia nofatorana ny sambokely napetraka eo amin'ny sisiny ranomasina. Tamin'ity fotoana ity dia indro fa tonga Jesosy. Tonga teo Jesosy, rehefa tonga Jesosy dia niditra tao amin'ilay sambokely izay efa nanasa ny aratony ny mpanarato tao anatiny. Ary rehefa hitan'i Jesosy ilay mpanarato efa nankanaratony dia niteny an'ilay mpanarato Jesosy teny tamin'i Simona zany hoe ahoana ozy izy. Eo amin'ny andininy faharoa sy fahatelo dia rehefa niditra zany Jesosy andininy fahatelo dia izao ary niditra teo amin'ny sambokely anankiray izay an'i Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Ry hava-malala, lesona voalohany dia izao. Raha dia ao anatin'ny famoizam-po antsika na dia ao anatin'ny tsy fisiana azy satria tsy nahomby ny zavatra nataontsika eo amin'ny asa fivelomantsika dia tsaroa mandrakariva fa miditra ao anatin'ny asa fivelomantsika Jesosy. Ary rehefa miditra izy dia izao maniry izy mba hiataka kely amin'ny tanyntsika. Lesona voalohany zany dia izao aza matahotra ve diran'i Jesosy ny asa fivelomantsika. Ary rehefa miditra ao izy dia izao asainy vahana ny fatorana, asainy vahana zany ilay fatotra ny lakana dia asaintsika mba hiataka kely amin'ny tany. Izany hoe lesona sontomina zany dia izao hoe mila miala amin'ireo fahotana izay malaky mahazo atsika sy izay manangeza atsika itsika, ary mila vahana ireo zavatra izay mbola mamatotra atsika ka mila miataka kely miala amin'ny tany isika. Izany no baiko izay nomeny Jesosy voalohany. Lesona voalohany zany dia mila miala amin'ireo zavatra fahotana izay mamatotra sy mangeza atsika isika. Lesona faharoa eo amin'ny andininy fahaefatra. Lesona faharoa andininy fahaefatra dia izao ny voalaza. Ary rehefa nitsahan-teny Jesosy dia hoy izy tamin'i Simona, mandrosoa amin'ny lalina ka halatsaony aratonao azahoanao hazan-drano. Ny baiko faharoa zany, baiko voalohany zany dia izao mila miataka amin'ny tany, vahana zany ilay fatorana dia mila miataka amin'ny tany ilay sambo. Fa eto indray zany dia izao hoe mandrosoa ho any amin'ny lalina. Ry havana malala, raha te hahita fombiazana isika dia mila miditra any amin'ny lalina mihitsy rehefa manao zavatra. Ohatra, raha ohatra ka mianatra lesonsika dia aza mianatra hoe indray-pandeha na indroa fa midira lalina impito na mihoatra izany aza
ohatra ihany koa hoe rehefa mitandretin'Andriamanitra azan-tsara sasany ihany tsy ny roa sy ny telo sy ny efatra sy ny sivy fa midira amin'ny lalina tonga de folo tandremana rehefa samy mitandrina ihany midira amin'ny lalina raha tia hita fombiazana ianao mila miroso amin'ny lalina isika inona aby ireo zavatra lalina tsy maintsy hidirantsika anjarantsika mandinika an'izany tsy maintsy mirisaka amin'ny lalina isika fatelo eo amin'ny dininy fahadimy lesona fahatelo de zao rehefa sain Jesosy hoe mirosoa amin'ny lalina zany Petera de alatsaony arato de niteny izy tamin'ity fotoana ity hoe Simona namalaka nanao hoe tompoko nandritra ny alina no efa nikely aina nefa tsy nahazo na inona na inona kanefa no niteninao dia latsaka ihany ny aratoko niteny teto Petera Jesosy efa tena nikely aina fatratra ange zahay efa nanao zay azo ny atao izahay kanefa tsy indro fa tsy nahazo kanefa no niteninao dia latsaka ihany ny aratoko lesona fahatelo zany de zao hoe ekena fa tena nanao zay tratrany ainy reo mpianatra ekena fa nanao zay ho tena vitany izy nampiasa ny heriny rehetra izy nampiasa ny fahaiza-manao any rehetra izy fa izao satria ny fanandramany no nataony ny heriny tena no nataony de ny vokatra aotra tsisy vokatra de zao nino mantsiny zareo fa rehefa mazava ny andro de tsy mahazo fondrotsony zany raha toa ka manarato zay zany expérience par expérience ny zareo zany de zao tsy misy fa amin'ny alina ihany ny trondro no nitsofoka anatin'ny arato lesona sotomina zany de zao tsy ny expérience anao tsy ny expérience mazatra anao no azahoana fombiazana fa arao ny fiarah-miasa miaraka amin'i Jesosy miasa amin'i Jesosy de hita fombiazana ianao rehefa Jesosy zany no mibaiko eto de niteny izy hoe satria no niteninao ny expérience an' Jesosy zany no atao satria no niteninao Jesosy de zao ho alatsako ihany ny aratoko de nalatsaky Petera ny aratony mila manova fomba fiasa zany tsika lesona fahaefatra eo amin'ny andininy fahaenina dinina am'izay nataony rehefa nalasany ny aratony andininy fahaenina de zao ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be da be izy ka efa nisitritra ny aratony ahoana ny vokatra azo izy rehefa nalatsaka zany le arato de ahoana ozy izy indro fa nisy hazan-drano be da be niakatra ary ny arato efa naninona indray ozy izy efa naiketritra nisitritra mihitsy ny arato rehefa malala Simona miasa mandritran'ny alina tsy mahazo fa Jesosy mibaiko alatsao amin'ny andro atoandro de inona ny vokatra tritra ny arato efa niasa mafy izahay nefa izao ihany ny fiainanay mety sahirana foana ve fa nahoana ny zavatra mety ho fantena mety hipetraka de zao hoe taitary le trondro reo tamin'ny alina fa manino Jesosy rehefa miteny amin'ny atandro hoe alatsao ny arato de reny le trondro fa niditra ary tsy hoe trondro madinika fa vavainto izy ary andininy manaraka erikatra rehefa malala miarah miasa amin'i Jesosy de arao ny toromariny de iotra am'izay araka ny eritreretinao ny vokatra azonao lesona fahaefatra zany de zao hoe miarah miasa amin'i Jesosy de arao mibaikony fa ahita vokatra izay sy takatry ny saina ianao fadimy faran'izay jerevantsika andininy fahafito de zao ny voalaza rehefa nysotomina zany le arato de nahazo trondro be da be andininy fahafito de zao ary izy nanantsika namany izay teo aminy sambo kely hafa koa mba ho avy hanampy azy de avy ireny ka nofenona ny sambo kely roa ka efa saika nilentika ry ava malala tamin'ity fotoana ity de zao sambo kely ray no nanasan'i Jesosy nenin'i Jesosy hoe nidiran'i Jesosy zany sambo kely ray nidiran'i Jesosy nalasaka ny arato tao amin'ny lalindalina fa inona ny zavatra nitranga sambo kely hafa ry ambadika ry no antsoina avy fa fen'ilay lakanay ambe fenona koa ny lakanareo ry ava malala rehefa manaraka mibaikon' Jesosy isika miara-miasa amin'i Jesosy tsika de zao lasa fitahina ho an'ny hafa isika tsy natsika ihany no feno mitafotafo ny vokatra fa ny hafa koa de feno mitafotafo noho ny fitahina noho ny fanarahantsika ny baiko izay asain'i Jesosy harahantsika rehefa malala hanao fahagagana eo amin'ny asa fivelomanao Jesosy rehefa miara-miasa amintsika ka manaraka ny toromarika
izay homeny Jesosy. Asainy Jesosy ataontsika. Rehefa tinona ny lesona. Lesona 5 moa dia lesona 5 no resahantsika androany. Lesona 5 no resahantsika ny voalohany. Dia ahoana ozy izy? Lesona voalohany dia izao. Na dia ao anatin'ny tsy fisiana ary tsika, na dia ao anatin'ny famoizam-panantenana aza tsika, dia izao. Iny Jesosy rehefa mahita an'izany Jesosy dia miditra ao anatin'ny sambo kelyntsika izy, miditra ao anatin'ny fivelomantsika izy, ka manasa anao, miangavy anao mba hiataka kely amin'ny tany. Ry hava-malala, mila miataka amin'ny tany isika, mila miala amin'ireo zavatra izay mangeda atsika, mila miala amin'ireo zavatra izay mamatotra atsika, dia rehefa hotana izay malaky mahazo atsika, mila miataka amin'ny tany satria izany no iangaviany Jesosy atsika. Ny faharoa dia izao, lesona faharoa araka ny resantsika teo dia izao. Misoa amin'ny lalina, mila mandroso amin'ny lalina isika, aza makeo amin'ny marivo mandrakariva. Satria tondro vaventy no tsy azo raha tsy any anaty rano lalina, ny azo mahitsy tsy misy raha tsy any amin'ny anaty ala. Ka noho izany dia izao, misoa amin'ny lalina, idiro lalina ny zavatra rehetra. Dia hita fombiazana ianao. Ny fahatelo dia izao. Aza ny eksperiansa mahazatra anao no atao. Fa miaraha amin'ny eksperiansa izay omeny Jesosy ianao, ny fomba fiasan'i Jesosy, fomba fiasan'ny mpianatra amin'ny alina manarato fa raha tsy amin'ny alina tsy mahazo, fomba fiasan'i Jesosy amin'ny andratandro mahazo. Dia arao ny fiaraha-miasa amin'ny Jesosy, ny eksperiansan'i Jesosy, ny fomba fiasan'i Jesosy fa hita vokatsoa ianao. Fahatelo dia izao. Fahaefatra dia izao. Resantsika teo dia izao. Ioarana amin'ny vokatra azonao. Misy tritra mihitsy ny arato rehefa miara-miasa amin'ny Jesosy manaraka ny baikony sy ny toromarika izay omeny Jesosy. Na dia tsy vokatry ny fomba Petera ara hoe ahoana fa no teninao dia ho ataoko izy ity, satria Jesosy no miteny. Rehefa malala aro ny toromarika, aro ny baikon'i Jesosy. Andeha hanaraka amin'ny Baiboly tsika, arahantsika izay voalaza amin'ny Baiboly, arahantsika izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Fa anao vagagana amin'ny fiainantsika Jesosy rehefa ny baikon'i Jesosy sy ny baikon'Andriamanitra no ataontsika. Ary fahatimy farany dia izao. Tsy isika ihany no mahazo fitahiana, tsy isika ihany no mahazo famonjena, tsy isika ihany no milamina amin'ny fivelomantsika sy ny fiainantsika, fa ny afako rehefa arahantsika sakasy andava ny toromarika izay omeny Jesosy atsika. Raha sambo iray no tokony fenoana, sambo roa ny feno. Rehefa malala arao ny toromarika. Anao vagagana amin'ny fiainantsika Jesosy rehefa manaraka ny prinsipan'Andriamanitra isika, rehefa manaraka ny toromarika izay takiany Jesosy ataontsika itsika. Fandriana androany dia izao, izay asain'i Jesosy atao nataontsika, ny toromarika ny Jesosy nataontsika, ny miara-iasa amin'ny Jesosy tsika. Ka anino ny zavatra mahazo atsika dia ivany olantsika eo miakantsika satria miara-miasa amin'ny Jesosy tsika. Ny rahina dia mba hitoetra ao anatsika ny izany afatra izany hivavaka tsika. Andriamanitra aoka mba ho tahinao manokana izao mpiaina izao fandarana izao. Ka ninona nataony? Ninona zavatra ataony dia izao ho mpiara-miasa aminao izy, ary hanaraka amin'ny baiko izay omenao ataony, izay asainao ataony, ho ataonay ihany koa ka mba hivany olanay, hilamina amin'ny fiainanay, ka hanao zava-magaga amin'ny fiainanay ianao, ka anisany ahita fombiazana tsy takatra izay eo ambany fahasoavanao rery ihany. Dia misy Tompo fa ho tahinao manokana izao olona izay miaino ny fandarana izay atao izao, ka ny voninahitra ao namirapiratra aminy, indrindra fa eo amin'ny asa fivelomana izay iainany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.